Amiko manokana aloha ny fitsaram-bahoaka tsy misy olombelona samy olombelona tokony fampitsaratsara zany fa ny aina an'Andriamanitra. Dikan'izay tsy dia mety loatra zany ny endrika fitsaram-bahoaka amin'ny lafiny anankiray voalohany, fa amin'ny lafiny anankiray faharoa indray nefa matoa mitranga ny fitsaram-bahoaka dia tsy matoky ny fitsaran'olombelona ntsony le vahoaka. Ny anton'izay satria efa vao vity vola ny fitsarana dia any ka lasa miafara amin'ny fitsaram-bahoaka ny vahoaka izay mieritreritra hoe olona efa meloka kanefa atahorana sao dia hovotsitra rehefa miasa ny vola. Dia ialana tsiny raha somary mivadibadika ilay fomba famaly fa izay raha ny hevitra amty amiko. Ny fomba merenana ny fitokisana ny fitsarana dia izay ady amin'ny kolikoly izay, izany hoe rehefa ny vola ny miasa na koa hitsabatsaban'ny fahefam-panjakana ny fitondram-panjakana ny fitsarana dia lasa tsy matoky an'izay fitsarana izay intsony ny vahoaka. Tsotra ihany zany ny valiny hoe raha tiana hiverina ny fitokisana amin'ny fitsarana dia tsy hitsabatsaban'ny fanjakana, tsy hitsabatsaban'ny resaka vola. Ny olombelona tsy mananjoa anapitra ain'olona na dia meloka ny olona anankiray, fa izay ny ilana ny fitsarana. Ary na ny soatoavana malagasy amin'ny alalan'ny kabary dia efa nampianatra antsika n'izany fahendrena zany hoe ikapa hitan'ny tonony, andidy ahitan'ny vaniny, andanja ahitan'ny marina, hitsara ahitan'ny meloka. Izany hoe ny fitsarana ihany zany no afaka manameloka sy manapitra ain'olona raha ilaina, satria ny firenena hafa dia ekena ny condamnation à mort. Ekeko raha verina ny fanamelohana ho faty, ekeko zato isan-jato. Ny antony dia tsotra, mila manara-dalàna ary mila manaraka discipline ny ao anatina fiarahamonina anankiray, satria ny olombelona être social fa tsy être solitaire. Ny tany na firenena anankiray dia tsy hanao rery, ny olana fotsiny mila manaraka an'izay lalàna sy discipline izay hatrany amin'ny faratampony ka hatrany amin'ny farany ambany, hatrany amin'ny filoham-pirenena ka hatrany amin'ny valala tsy mandady arona. Fa ny olana eto amintsika, ny filoham-pirenena sy ny mpitondra fanjakana mihitsy no manitsakitsaka ny lalàna velona ny lalam-panorenana, dia amin'ny fomba ahoana moa no anara-dalàna ny vahoaka hoentina. Dia tsy tokony mahagaga raha izay ny zava-misy eto amin'ity Madagasikara ity. Fomba hafa anasaziana nareo mpanao ratsy za manokana aloha tsy mahita fomba hafa, satria ny lalàna dia miteny foana hoe ny fitsarana no manasazy no mamoaka ny didy fitsarana manameloka an'izay tokony ho meloka. Fa ny fomba hafa aloha dia tsisy afa-tsy io fitsaram-bahoaka hitantsika. Any amin'ny faritra aloha zany na ny misy ihany na ny faritra hafa dia angamba le dina reny no tsara velomina any amin'ny faritra tsirairay, satria io dina io misy ihany koa ny voady ny faritra anankiray samy manana ny fombafombany, samy manana ny sojabe, samy manana ny tangalamenany dia ny faritra tsirairay no tokony amelona an'ireny fomba hafa, karazana fitsarana hafa. Amin'izao fotoana izao moa tsy dia azoko loatra ilay fitsarana amin'ny tety vohatra, fa raha ohatra mety koa izay tsy raha misy afaka manazava amiko amin'izay, fa raha izay ny hoe fomba hafa mety hanova zavatra tsaratsara kokoa dia azo eritreretina ihany koa.